Eo amin'izay baolina kitra eto Analamanga izay fa ho an'ny sokajy Ligue 2 kosa dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny kianjan'ny Carion omaly sabotsy ny fifananana iadina ny tompondakan'Analamanga ihany ho an'ny sokajy Ligue 2 lalao telo no nentina ny santatra izany lalao telo izay nirota amin'ireo dia nisaraka adisala ny iray ihany no nisy fandraisana ho arahantsika eo anatin'ity fanadiadiana ity ary nanahoana ny vokatra teny Carion ho an'ity sokajy Ligue 2 eto Analamanga ity. Lalao telo natao tany Carion omaly sabotsy no netin'ny Ligue n'Analamanga taranja baolina kitra nanokatra ny fiadiana ny tompondakany ho an'ny sokajy Ligue 2. Vokatra nisongadina indrindra tamin'izany ny nivoahan'ny ekipan'ny Dragon FC miakanjo volomboasary ho mpandresy tamin'ny isa 7-2 nanoloana ny ekipan'ny CCT Tanjombato. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 3-1 ny ekipan'ny Dragon FC. Ny aloha izay kosa dia nisaraka ady sahala ray noray ny ekipan'ny FC TFA sy ny FC Malaza. Ny ekipan'ny FC TFA moa no nanokatra ny isa teo amin'ny minitra fa 5-20. Tany amin'ny sekondra farany lalovana kosa vao nanasahala ny isa ny ekipan'ny FC Malaza. Torak'izany ihany koa dia samy tsy nisy nitoko ny ekipan'ny FC Top Dome sy ny Ravinala teo amin'ny lalao voalohany. Avy hatrany dia hitohy ka hiditra amin'ny andro faharoa moa ity fananana ho an'ny sokajy Ligue 2 ity.